Misaotra an'Andriamanitra isika satria afaka miatrika ity fotoana ity indray. Fa ny miarabantsika rehetra tratra izao anio izao. Ary isaora an'Andriamanitra nanome tombom-potoana ahafahana mifampahery indray. Dia hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro. Misaotra anao satria mbola manana tombom-potoana miantoraka eo tongotrao, miaino ny feonao, mandray ny taridalana avy aminao, ary manovo fahendrena avy aminao, hitondrana ny ankohonanay ho any an-danitra. Ankehitriny Andriamanitra dia teny amin'ny alalan'ny mpanomponao ianao, mitenena Jehovah fa vonina iaino izahay ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitantsika maly fa nitondra fitahiana ho an'ny ankohonana anankiray taokana ny nanatrehan'i Jesosy izany lanonam-panambadiana izany. Ary rehefa nisy ny olana teo anivon'izany lanonam-panambadiana izany dia Jesosy no natonina voalohany. Ary anisan'ny zavatra nisongadina tamin'ity lanonam-panambadiana izay natrehan'i Jesosy ity dia izao hoe izay nasain'i Jesosy nataony ihany no nitanterahan'ilay ankohonana. Ho an'ny anio dia hiresaka mikasika ny mpivady isika. Rehefa mpivady moa no asiana resaka dia lehilahy sy vehivavy no tonga ao an-tsaina voalohany indrindra. Raha nanorina ny fanambadiana Andriamanitra dia fanambadiana tonga lafatra no naoriny. Ary nahafinaritra an'i Jesosy mandrakariva ny mifanerasera tsy tapaka tamin'ireo mpivady voalohany ireo. Fa vao nanomboka niditra ny fahotana dia niseho ny fahasamihafana teo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ary nanomboka teo ny olana maro samihafa izay azo ambara hoe olana saribà. Hoy ity mpandinika anankiray, ny vehivavy hony rehefa manao zavatra tsy dia tena mivaky loha izany, tsy mitotaly ny amin'ny vokatry ny safidiny. Ary nisy toetra voavoly vokatr'izay tsy fivakisan-doha izay dia lasa mahazan-doha be ny vehivavy. Ianareo vehivavy reto ka tena mahazan-doha. Ny lehilahy indray ny lehilahy dia miseho be saina foana, azo foana ny teny farany. Ary nisy toetra voavoly ihany koa vokatr'izay fa lasa tia tena tsy misy ohatr'izany ny lehilahy. Za manokana dia manaiky an'izany, tia tena ny lehilahy. Ny soratra masino no andeha hanjotsika na hanamarinantsika izany fahitan'ny mpandinika izany. Ka ho an'ny vehivavy izay tsy mivaky loha ka tonga mahazan-doha dia ny tantaran'i Eva no andeha hisintomantsika lesona. Tsy hamaky ny bokin'ny Genesis toko 7 isika, fa hisintona lesona ezahako tantaraina ao anatin'ny fotoana vitsy izany. Fa rehefa ao an-trano kosa isika, ato an-trano dia manentana antsika mba hamaky izany tantara izany hatramin'ny farany. Raha mandinika ny tantarantsika dia zavatra telo namem-perana any Eva. Voalohany dia izao hoe aza mikitikitika an'io ianao. Ny faharoa dia hoe hahafaty anao ny fihinanana an'io voanio azy io. Ary ny fahatelo dia izao hoe tsy tsara raha irery lehilahy, fa aza misaratsara ka ianareo mivandy. Raha mandinika an'izany tantara izany tsika hoe iza tamin'izy telo ireo no nankatoavany Eva, tsy nisy na dia anankiray azy. Ary izay no ilazana fa mahazan-doha ny vehivavy. Fa rehefa finaritra nanao ny asa mandrarahana iny izy dia tsy tsapany hoe ay efa nanalavitra ny vadiny, ary ny hafarany dia tonga teo am-potitra ilay hazo izay nandraran'Andriamanitra. Rehefa variana nandinika an'ilay hazo teo izy, variana nandinika an'ilay hazo teo izy. Ary eto nisy tomantsika lesona voalohany hoe amin'ny fotoana izay anatonantsika fakapana dia tsy maintsy ho babo eo isika. Ary ny fakapana dia natao ialana, natao hanosirana, fa rehefa antonontsika izany dia tsy maintsy babo eo isika. Fa tamin'ny fotoana izay nandinihany anjany voan'ny hazo izany dia efa tsy tsikariny hoe efa tonga teo Satana. Ary efa tonga teo Satana dia
nanomboka napresaka azy raisy ny satana ny voan'ny azo maty ave sa tsy maty ary ny fanadinoana ny tenin'Andriamanitra no antony nahatonga ny Eva ny salasala ny amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra fa ny fiheverany dia hoe naninona tokoa moa tsy maty ny satana kanefa ny soratra masina dia hoe ny finanana ny voan'ny hazo no miteraka ny fahafatesana ary vokatry ny hamafisan-doha teo amin'ny Eva dia aldininy hatramin'ny tenin'Andriamanitra. Nampalahelo dia izao hoe nomeny koa ny vadiny ary niaraka lavo tao amin'izany izy ny vady. Ary mbola anisan'ny mampalahelo ihany koa dia izao hoe rehefa noroahana nivoaka tao amin'ny say Edena izy mivady dia izy mivady rery ihany nanana tombontsoa nahitany tao amin'ny say Edena. Fa ny ankonany rehetra kosa ny zanaka manjafy mandraka ankehitriny dia navoaka ary napetraka any ivelan'ny say Edena. Ary mandrakitiny androany dia aty ivelan'ny say Edena isika. Miaina amin'izany fiainana tsy misy an'Andriamanitra izany. Tsy misy fitiavana, mifankahala, mifamono, mifanaratsy, manao izao ratsy rehetrarehetra tsy mahasoa rehetrarehetra izao. Ary izay no tanjona amin'ity hoe ankonana ho any an-danitra ity iverenantsika indray ao amin'ilay Edena vaovao izay ny manan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ry fianakaviana malala, isika mpiaino sy mpanaraka izao ainao manjery izao hatramin'izao dia miteny tahaka an'izany foan'Andriamanitra. Aza mikitikitika an'io ianao ho faty ianao raha mihinana an'io ary aza misaratsaraka ianareo mivady. Tsy mitsahatra izy miteny tahaka an'izany. Ny ankonana any an-danitra dia tsy mijanona eo amin'ny tsy fahatanterahana ary manaiky ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ahoana ary zany ny fomba atao hanasitranana ny hamafisan-doha eo amin'ny vehivavy? Atreotsika zany androany iresaka momba ny vehivavy rany fotsiny ao amin'ny Efesianina 5. Efesianina 5 andininy 2:20. Efesianina 5 andininy 2:20 dia ao no misy an'ilay fanafody fanasitranana ny vehivavy izay nahazo an'ilay toetra hoe mahazan-doha. Zao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy: ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo. Manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo. Tsy azoazo ny vehivavy loatra teny io satria io nefa andro ny fitovian-jo zao. Ka nahoana izy ny manaiky kanefa raha te ho sitrana, ianareo vehivavy maneky. Ekeo fotsiny raha mbola araka ny sitrapon'Andriamanitra no ampanaoviny anao. Ary ny soratra masina raha teo eo amin'ny 7:20 dia milaza hoe fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia ahoana ny toyiny? Dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana. Izy no lohan'ny vavy, izy no lohan'ny fianakaviana. Raha namorona ny olombelona Andriamanitra dia tsy vehivavy ny fironiny voalohany fa lehilahy. Ary izay no entina anehoana hoe raha te ho sitrana amin'ny hamafisan-dohan'ny vehivavy maneky. Ekeo fotsiny. Fa izay ny fomba hasitrana antsika. Mampalahelo fa amin'izao fotoana izao dia maro ny vehivavy tsy manaiky an'izany. Ary ohatrany hoe vehivavy mihitsy ny lohan'ny fianakaviana ao anatin'ny tokantrano. Dia ilay lehilahy indray no lasaka manaraka ambokony ny zavatra rehetrarehetra izay indraindray tsy toa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana malala isany, raha te ho sitrana ianareo vehivavy maneky, izay no andidin'ny vehivavy amin'ny lehilahy. Manana didy ihany koa ny lehilahy ho hitantsika izany rapitso. Fa ny amin'ny anio aloha izany dia izao hoe maneky ny vadinareo toy ny anekena ny Tompo. Ao amin'ny bokin'ny Efesianina ihany, Efesianina 5:7-30 ny hoe vehivavy manaiky ny vadiny dia vehivavy manaja ny vadiny. Zay ny antsoina hoe vehivavy manaiky ny vadiny, manaja ny vadiny. Ary azavain'ny ohabolana 2:30 fa ny vehivavy manaja ny vadiny dia vehivavy mazoto, vehivavy manome tombam-bidy
ny vadiny. Ka ny fanekenan'ny vady zany dia midika ho fanajana, fikarakarana ary fanomezana tombambidy ny vady. Fomba ahoana ary zany no hanomezana tombambidy na hanehoana fanajana ny vady. Ny voalohany dia zao, misy teboka dimy tiako resahana eto. Voalohany dia zao hoe mila mikarakara tsara azy ianao ramatoa. Karakarao tsara izy, indrindrandrindra ny fisehoany ivelany. Ary tsaroa fa manana olona be dia be hifaneraserana ny vadinao, adidinao ny mikarakara tsara azy. Ataovy azo antoka melohan'ny voan'ny trano, tonga avy any trano izy efa voakarakara avokoa, efa voakarakarako ny sakafonao, efa voapasoko ny akanjo, efa karakarao tsara izy. Fa rehefa tsy hainao ny mikarakara azy be dia be ny te hikarakara. Ary mitady mikarakara anekafa ny vadinao rehefa tsy hainao mikarakara azy. Isika moa tsy mba manao hodi-fity, fa ny hodi-fitiantsika dia zao hoe ny fikarakarana tsara ny vady. Fa rehefa voakarakara tsara ny vady mitombo ny fitiavany dia fifaliana sy fahasambarana eo anivon'ny tokantrano zany. Ny faharoa manarakarak'izay dia zao hoe karakarao tsara ihany koa ny tokantranonareo. Tsaroa fa manana olona be dia be hifandraisana io vadinao io, ary raha mba sendra tonga ao tranonao ny olona, inona no hitany ao? Trano mikorotana ve? Fofona masisisy ve? Mety ho kivy ihany izy raha izany ny zavatra izay vataniny ao. Karakarao tsara ny tokantranonareo, tsotra, madio ary milamina mandrakariva. Ny fahatelo dia karakarao tsara ihany koa ny zanakareo, indrindrandrindra ny lafiny ara-panahy. Ny fanabeazana amin'izao fotoana izao dia mampieritreritra. Raha teo amin'ny tantaran'ny Baiboly dia zao hoe ireo renim-pianakaviana dia miezaka mikarakara ny zanany alohan'ny 12 taonany. Ary avy amin'izay no niavian'ilay hoe sekoly ny mpaminany. Satria ny mpikaroka dia milaza hoe ny famolavolanany toetra ny zasa dia alohan'ny 12 taonany. Fa rehefa tsy voavolavola ao anaty alohan'ny 12 taonany zasa dia iny no zary toetrany rahatry izay. Fantatsika tsara ny tantara fa i Samuela zaza dia eo amin'ny 12 taonany tahaka an'izany koa i Mosesy raha mbola tao anatin'ny fahazazany dia narahany renina dia hatrany Egypta aza zany. Fantatsika ihany koa ny tantaran'i Jesosy izay nivolavolaina ary nanao ny aintso zavatra mihitsy ny renim-pianakaviana tamin'ny fikarakarana ireny izaza reny. Ento eo amin'ny Jesosy ny zanakitsika. Ary ataovy izay mba hahatonga azy ho vita batisa, satria tsy isika irery ihany no iritsika ho tonga any an-danitra. Ny antsika manko mety efa vita ny fiainantsika ray aman-dreny. Ary efa vita batisa, fa rehefa tonga eo amin'ny batisan'ny ankizy dia lazaina fa mbola voatavy tsy mifandraka kanefa maninona ny tsy fandrahana. Lazaina fa mbola tsy matotra, isika ny mahita azy hoe mbola tsy matotra, fa devoly kosa efa mahita azy hoe efa matotra tsara ny zanakitsika. Hoenty eo amin'i Jesosy ireny zaza reny. Ary zaro amin'ny lalana tokony alehany izy, teny mbola kely, ampianaro azy ny antsoina hoe fitantanam-piainana kristianina. Ao anatin'ny fahazazana, ny famolahana ny ankizy amin'izany zavatra rehetra izany. Ny fahaefatra dia zao hoe karakarao tsara ny sakafony. Ny olona amin'izao fotoana izao mety hampome anao raha ohatra ka teneniko hoe faly akaniny. Ka raha izay moa ny mahafaly ny ankonana, karakarao tsara ny sakafo. Rehefa voakarakara tsara ny sakafo, salamy ary mitombo ny fifaliana eo anivon'ny tokantrano. Ary rehefa zarizary ny sakafo, mandrakariva ny raim-pianakaviana, miantso ny vady, manao ahoana ary neny manao ahoana izy ao, manao ahoana ny sakafontsika ao, inona ny laoka atoandro? Ataovy eniny any miteny ianao hoe anana mitsingevana any ao hoe inona ny zavatra ataony rehefa avy eo? Ay, mandamindamina kely fa ho avy. Kelikely miantso izy. Neny be asa be fa tena tsy afaka mihitsy. Tsy afaka mihitsy fa be asa be. Izy amin'io nandeha namonjy kibo an-tsena. Namonjy kibo an-tsena izy amin'io. Satria tsy te hivantana amin'ilay sakafo izay mety
tsy ahitany fifaliana eo anivon'ny tokantrano. Ary kelikely indray tonga ny arivan'iny ifahazoazo ny atsaina hoe le mbola sakafo tsy mifanaraka amin'ny eritreriny ny ao anivon'ny tokantrano ao. Lasa indray izy mbola manao kiboatsena indray ny ariva. Tonga avy any izy tena reraka ariny eny tena tsy salama, malaikomana, kanefa dia efa maty voky no izany zavatra izany. Karakarao tsara ny sakafony, ataovy sakafo ara-pahasalamana ary azo ambara hoe mahaliana sy mahafaly ny fianakaviana manontolo. Ny fadimy farany dia zao hoe karakarao tsara ny tenanao. Indraindray ny vehivavy tsy mahavaobaotena intsony rehefa mieritreritra hoe voafatotra ao anatin'ny fanambadiany. Ary mieritreritra ny vehivavy indraindray ho aizy eo intsony moa io efa voafatotra io, voafatotra amin'inona? Tsaroa fa ny vady jerijery. Ka raha mba mijerijery anao ao an-trano ao, ny vadinao vady manahoana no hitany ao? Vady misavoritaka ve? Vady tsy milamina ve? Mety ho kivy ihany izy. Ary indraindray izay no mahatonga ny olona mampitantà hoe tsy mba tahaka ny vadiny ihany ianao, na tsy mba tahaka. Ataovy izay karakarana tsara ny tenanao. Tsarovy zany fa ny fotoana izay nitiavana anao dia tamin'ny fotoana izay nahatonga anao nahavaobaotena tao anatin'ny fifamofona. Zay no nitiavany anao. Ka raha tiana ho tazomina izay fitiavana izay aoka karakara-tena hatrany ny renim-pianakaviana. Ary rehefa asaina mikarakara tsara moa zany dia mba ataovy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Sasa moa dia lasa mpandoko, dia voaloko dolodolo zao tarehy hatrany tampon-doko hatrany am-paladia. Ary indraindray misy toe-javatra tahaka an'izany. Andriamanitra rehefa namorona olona dia tsy olona goaka orona na goaka sofina ny foroniny, fa olona feno tsara. Kanefa amin'izao fotoana izao dia izahany olona kitihana dolidoly ilay endrik'Andriamanitra izay namoronana hatramin'ny voalohany. Ka izay zany no fanasitranana ny hamafisan-doha eo amin'ny vehivavy. Raha somary iverenantsika tsikely izy zany dia zao hoe ny voalohany dia misy an'ilay teboka dimy nytanysaiko teo iza ny karakaraina voalohany? Izy karakarao tsara ny vadinao. Faharoa karakarao tsara ny tokantranonareo. Ary ny fahatelo karakarao tsara ny zanany. Ny fahaefatra karakarao tsara ny sakafony. Ary ny fahadimy farany dia zao hoe karakarao tsara ihany koa ny tenanao. Ny faniriko dia zao hoe mba ho renim-pianakaviana voaomana hiaraka amin'ny vady andifimandriny ho any an-danitra avokoa ny renim-pianakaviana izay manaraka sy miaino izao tenin'Andriamanitra izao. Ary ny tanjosika moa dia ankonana ho any an-danitra. Zay zany ny fanasitranana ny hamafisan-doha eo amin'ny vehivavy. Dia hoy za dia ream-piandohana hoe ny lehilahy tsy dia mivaky loatra rehefa manao zavatra dia lasa tia tena. Raha pitso dia hojerevantsika indray hoe ahoana ny fomba nasitranana ny hamafisan-doha eo amin'ny fitiavan'ny tena azafady eo amin'ny lehilahy. Tompony ampitoetra ny teny ao am-pontsika tsiraray avy ka tonga antsika ho tafavonina ho amin'ny fijeranan'i Jesosy ka tsy ny vady ihany, tsy ny raim-pianakaviana ihany, tsy ny renim-pianakaviana ihany, fa hatramin'ny zanaka dia mba ho any an-danitra. Ary ny ankonana rehetra dia voaomana ho amin'ny fijeranan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Amen. Anodrika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitra misaotra noho ny teninao. Manana drafitra eo amin'ny fiainam-panambadiana ianao. Ary tsy tianao hijanona ao anatin'ny tsy fantanterahana ny zanakao. Nampahafantarinao teto Andriamanitra fa azo sitranina ny hamafisan-doha eo amin'ny vehivavy. Amin'ny alalan'ny fikarakarany tsara ny vadiny, ny fikarakarany tsara ny tenany, fikarakarany tsara ny sakafony, fikarakarany tsara ny zanany, ary ny fikarakarany tsara ny tokantranony.
ny fanirianay dia zao hoe mba ho tokantrano modely ny tokantrano rehetrarehetra miaino sy manaraka izao fandarana izao. Ary rehefa ho avy any amin'irao ny lanitra ianao dia mba ho ankonana hitsenanao eny amin'irao ny lanitra ny ankonana rehetra manaraka izao fandarana izao. Petraka finimpilatananao ny fitohizan'ny fandaram-potoana izay arahanay, ary petraka finimpilatananao ihany koa ny fantanterahany fotoana izay tanterahanay. Iaonana eto indray rapitso ny amin'ny anaran'i Jesosy.